Fiadanano, ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohateny hoe ny baiboly sy ny solomaso. Nisy pastera namangy vavy antitra iray ary nanontany azy raha toa ka manana baiboly izy. Ringahy pastera hoy izy, nahoana moa ny manontany ahy izany ianao? Isika tsy miaina toy ny jetilisa, fantatro izany. Dia hoy izy tamin'ny zanany vavy, andeha alevo ny baiboliko anaka, azafady. Miala tsiny ny mpamangy, tsia, aza misahirana re ramatoa, fa mino tanteraka anao aho. Dia tonga ny baiboly voafono tsara anaty taratasy, dia nalainy ilay boky. Tsy nila ny sokafany akory, fa nisokatra ho azy teo amin'ny toerana nipetrahan'ny solomasony. Andray, ny solomasoko, hoy izy. Efa volana maro aho no nitady azy ity. Saingy mbola tavela fotoana lava tao izy ity, dia tsy hita mihitsy. Tena nafaly ahy ny resahanao ny baiboly ringa pastera. Hitanao izao fa manana. Izany ary ny vidin'ny zavatra sarobidy indrindra amin'ny arena rehetra eo anatreha Andramatoa be. Mahafa-po azy ny fananany baiboly, araka ny eritreriny ny fananany azy ny maha-kristianina azy. Tsy tokony hampiahiahy be ve na kely aza ny fahamaron'ny olona izay tohina mafy toy izany noho ny tsy fieverany azy ho kristianina. Manana baiboly ve ianao? Eny, hoy ny valiteniny. Vakinao ve ny baiboly? Eo dia matetika tsy misy valy noho ny fanontaniana. Ny baiboly tsy porte-bonheur. Ny fananana baiboly tsy midika fa kristianina ny tompony. Ny baiboly dia tokony ho vakiana ary tokony ho raisina amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy sy ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Izay manana baiboly nefa tsy manokatra azy dia toy ny olona manana ny taratasin'ny dokotera, mipirina tsara anaty vata anefa tsy mitady ny fanafody voasoratra ao anatiny. Ry namana malala, fantaro fa raha manana baiboly ianao anefa tsy mamaky izany dia manana andraikitra amin'izany ianao. Ny baiboly dia tenin'Andriamanitra izay milaza amintsika fa tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra alokin'ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Hitanareo izany ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie, toko 9:9, ary koa ao amin'ny testamenta vaovao, Matthieu, toko 4:9. Nandritra ny taon'ny 100 maro, Andriamanitra dia nampita tamintsika ny teniny. Tena ilaina ny maka fotoana ahazahoana izany tiany ambara amintsika. Ny baiboly dia boky hafakely satria izay ambarany dia mbola mikasika ny ankehitriny. Ahitako valim-panontaniana mikasika ny tanjona sy ny antony fahavelomako, mikasika ny fanambadiana, ny fitaizana ny ankizy, ny fifamelana, ny fitantanana ny vola, ny fahoriana, ny tahotra, ny hoavy, etc. Ao koa no anovozako fampahirezana sy fampanantenana isanandro. Andao, anio, aka fotoana hamakiana sy tsakitsakoana io teny io izay manome fitsaharana ho an'ny fotsika sy mitondra fanavaozana ny fiainantsika. Manana baiboly ve ianao? Mamaky azy ve ianao?